Natiora, riba fanabeazana, Malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Filira, iarana amin'ny tsilavina Julia Dipy ny aina. Eny ary ao anatin'ny fandarana filira isika rehetra ka dia rahapaina zany isika natratrety latsinainy 12 ny volana Jona 2024 ity iteto isika tamin'ny heriny toy izao ny resaka ny mahakasika ny hoe rovinana amin'toy ny resaka mikea hoy ianareo dia hoy hoe ny amin'ny heriny mantsy ny ity fandahana ho arahantsika ity no iresahana ny toyany izay. Miaraba ny docteur Olivasy, docteur Victorine tonga sao tanatin'ny fandarana. Miaraba ny tsilavina ary miaraba ny mpiaino ihany koa tratra izao herinandro vaovao izao. Manaraka an'izay dia miaraba ny tsilavina sy ny radio Don Bosco ary miaraba antsika mpiaino-rehetrarehetra manerana Madagasikara ka hatrany ampitan-dranomasina. Ya, zay no resaka nataontsika teto tamin'ny tapabolana moa zany ilazana azy. Ny fandaharantsika tsara no mampatsiahy fa mizara roa mazava tsara ny asakadiny voalohany dia tondratsika famelabelara-kevitra ary ny 30 minitra mamarana azy dia andraisana ny SMS sy ny antso mivantana miaraka ireo zany dia ary somary iverenantsika kely ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny tapabolana salamizao mahakasika ny Mike dia ho fantaritsika hoe aiza ny faritra misy azy tamin'izay fotoana zay dia resantsika teto ihany keo malagasy fa tsy malagasy ary zareo tamin'izay fotoana izay inona ireo foko lasa Mike araky ny voalatsintsika teto taky ny ahoana ny fanoratana anazy dia ireo no resantsika teto fa ho amin'ity fandarantsika ny ity kosa dia ho resantsika manampy azy eo zany makasika ny hoe manahoana tokoa moa zany ny tena fiaviana zareo reo ny fomba fiainana indrindra satria zany tena isany anankiray manitikitika ny rehetrarehetra hoe reo miteny hoe Mike dia hoe vazimba ve zany ary ny lasa nitosika kokoa nakany ary ndresakisika tamin'izay fotoana izay hoe olona fohy kely ve salamy ahoana fomba fiainan'ireo olona reo dia zany rehetrarehetra zany no ho resantsika amin'izao fotoana izao ka dia ary ho entintsika manomboka hatrany amin'ilay famitinana ny resaka teo aloha. Ia, dia misaotra ny tsilavina efa nanao an'izay famitinana izay ny efa niresantsika moa zany dia le hoe ny ala aloha ny hoe Mike dia avy eo ny natao zany naka an'ilay anarana Mike dia fiotazana sy fangadiana zany ny zavamaniry any anatiny ala zay no tena fotom-pivelomany no tany am-pendohana tany dia niresantsika tamin'izay moa zany hoe tsy misy rano any marandrano ny fitenin'ny zareo any ka ireo fangatra ny zavamaniry any ambanin'ny tany reny kosa maro dia reny no alainy fa ny anisantsika azy moa zany raha ny tokony ho izy dia tena nirina dia nirina mihitsy zany ny atongavany teorakoto vao tsisy dia tonga dia vatanina ohatran' zany zany mpanakanto izy dia vatanina ohatran'zany fa zao andre matojo ao kanefa eo moa zany no hoe ny any andraikitra tsy an'olon-dratsy moa zany hotsitsika tia koa mbola andraikitra anankiray dia mialatsiny indrindra izy zany fa tsy afaka ny tonga eto satria nisy andraikitra vaovao izay tsy maintsy ny lany any Antananarivo dia lasa
be dia be moa zany ny zavatra tsy maintsy itotosaina dia lasa tsy afaka ny anatrika eto izy na zany na tsy zany a dia eto isika manakambara foana mikasika ny mike dia eo zany zao no hoe le fomba fiainany andavanandro a dia avy eo a tiana isika ny manavaka azy tanteraka dia eo moa zany ilay hoe fiainany andavanandro dia eo koa ilay mozika izay tena nandraisany teorakotovahony izay hoe anamike izay a satria dia tena hatramin'izao fotoanandro izao a dia mbola mitazona ny ilay ngatona ilay fitaovana ny mike dia azy teorakotovahany no mivoyany zandry dia ny anoisantsika azy moa zany a dia ny hoe ny fiainany andavanandro aloha teo isika zany hoe maina ny tany any tsy ampy ny rano le fangitra fotsiny ve zany docteur Victorine ianao no nahita taminy zany hoe le fangitra fotsiny ve zany no tena ny anteherany sa misy renirano mba mamaky na misy fomba hafa zany nentin'ny miatrika izay tsy fampiarana le hoe marandrano zany zareo sotrany Olivia sy tsy lavina zany a nanomeny fitenena manao fotsiny zany zahay a satria zavatra efa natomboka tamin'ny tapabolana lasa zay a firesantsika ny mikea dia tsy averiko soa zany zavatra andresahany tsy lavina teo fa ny mikea zany a raha ny fiainany ohatra hoe eo amin'ny sakafo araka antenen'ny dokotera teo a dia ry zareo aloha dia ohatra antsika rehetrarehetra ihany a teneniko hoe voalohany aloha zany a ny fiaviany a sy ny maizy azy ny kea dia olona tsy miavaka amin'ny malagasy izy fa mitovy amintsika ihany tsy vazimba hoe tsy vazimba fa tsy hoe olona fo izy na ohatran'izay a fa olombelona ary izy zareo reo a anisan'ny tompotany tsy afaka ilaza mivantana zay hoe izy ny voalohany tonga taty fa mety ry zareo ny voalohany tonga taty kanefa ny tany amin'ny fariteo zany anisan'ny olona tany anaty ala voalohany zany ry zareo reo a dia araka nambarako tamin'ny farany a dia telo no nahatonga ry zareo nipetraka tany voalohany a manerina fotsiny zany a voalohany a efa olon'ny ala zany izy dia mety marina ihany ny famaritan'ny manampahaizana tamin'ny nanao an'ilay doktora hoe zareo ny olombelona voalohany fa ny fanadihadiana maro isan-karazany a dia izay zany no hitako tamin'ny fanadihadiana natao a hitako vao tamin'izay zany dia hoe zareo efa tao anaty ala aloha zany ny fantatro dia manaraka an'izay nandositra ny fanjakana nentin'ny mirina dia avy teo nandositra ny fanjakana nentin'ny vazaha frantsay fa olona avy amin'ny Antandroa ihany zareo a mifanakaiky aminy zany Antandroa ny Sakalava ny Bara ka tany amin'ny taonjato 17 tany a nanomboany nandeha tany anaty ala tany araka fandinana natao zany dia ny fiampianany koa zany a araka ny tenen'ny docteur Oliva teo ninana fangitra dia ninana sosa dia ninana babo zay ny zavatra hoaniny reo zavatra ireo zany a dia zavatra ao anaty tany ohatra ny hoe ovy zany ovy ala reo zany no hoaniny satria maina ny tany a dia nampifanarahany araka an'izay a ny fahitany an'ireo zavatra no hoaninareo araka andresahana teo koa zay ny dokotera teo hoe tsy nisy rano ohatra hoe rano mandalo fa anisany ary zay ho nyresantsika rehefa avy eo resaka reny ala na baobab zany a dia ny tao anatin'ny reny ala ny atavan'zareo rano rehefa tonga ny famany fa rehefa avy eo zany hoazavaitsika zany a izay zavatra zay dia nampifanarany amin'ny tontolo manodidina zavatra iainany zany a ny fiainany ohatra hoe tsy nahita fa tsy fangitra babo sosa izy a dia iny zany atao fivelomana ary arakaraka ny zavatra mahazatra zany a dia lasa miaina izy amin'iny zavatra mahazatra iny a dia lasa iny netiny amin'ny fiainana andavanandro dia ny tany honenany a dia olona mpifindra monina izy ao amin'ny faritry ny alan'ny Mikea ihany no ny findrany monina ahoana moa zany fomba fifindrana monina zany tsy hoe any amin'ny faritry Mikea dia mifindra tia Tananarivo na mifindra any Majunga na mifindra any Ambalavao tsy izay fa ao amin'ny faritra ihany izy a dia mifindrafindra ohatra hoe eo amin'ny 10 kilometatra
na eo amin'ny 1 kilometatra hatria izy ady mifindra. Amin'ny fiteny vazaha moa zany de hoe nomady ihany izy. Asaina fiteny an'izay ao anatin'ny faritra ihany no findrafindra toerana. Satria tsy manana trano raikitra hoe mafy izy zany. Fa trano vita amin'ny kakazo, amin'ny ravina. De ny any koa moa zany mafana be de tsy mampanenina mihitsy zay. Tsy de misy ranorana firy ihany. De mifindra de ohatra hoe lano, ohatra zao lano ny sosa eto sy ny fangitra, de mifindra ery koa izy mitady fangitra sy sosa hafa. De mitady telo zany ny tena foaniny fihinany de ny sosa, ny fangitra teo de ny baboa. De mifindrafindra araka an'izay izy. Kanefa rehefa tonga ny parc national Mickey io de norarana zarin-jareo tsy mandehandeha mifindrafindra ohatran'izay. De io zany anisan'ny zavatra ho resahantsika rehefa avy eo. De hoe ahoana koa ny fandaminan'ny fiainany sy ny finoany. Ny Mickey zany de manome lanja ny rafitra piramona miovaova. Amin'ny teny frantsay ma de hoe souple et égalitaire zany. Ny fihavanana any amin'zareo zany de mitovy amin'ny fihavanana aty amintsika. Anjano manko eritreretin'ny olona hoe ary zay no resahana isery tsy lavana sery re dokotera eto hoe tsy olona hafa mihoatra antsika ne izy fa mitovy amintsika zao. Teneniko farany hoe rehefa tonga ny fotoana tokony andehanany any Tuléar, satria amin'ny faritra faharoa ny Tuléar zany izy mipetraka. De nisy koa fanontaniana hoe manana député very zareo. Manana député zareo na faritra faharoa. Fa ny fiainany zany anaty adidy ianareo zavatra andresanay de olombelona mitovy amintsika zao mihitsy izy. Ny fiodirana maintimainty, misy tsotsobolo, misy ngitagita volo ohatra antsika zao. Fa ny fiainana zany tena fiainana hoe ataontsika hoe olondia mbola misikina lamba tapany fotsiny fa tsy fiaina ohatra ty amin'ny tratra ty. Lamba salaka ny de salaka ny lehilahy de ny vehivavy misikisikina lamba ohatran'izao fotsiny. Fa ny fifandaminany tao amin'ny toerana eo zany de ohatran'izao hoe ao antsika zay menatra mandinika ny antropolojia na ny siansa mahaolona dia manaraka ny lafim-pihavanana momba ray zareo. Ohatra hoe telo zany lafim-pihavanana eto Madagasikara. De ray hoe lafim-pihavanana momba ray, momba reny ary tsy manavaka. Amin'ny teny frantsay de hoe matrilinéaire, patrilinéaire indifférencié. Ka zareo de ny système de parenté patrilinéaire na ny rafi-piaramonina manjaka ny hoe ny lehilahy zany moa ohatran'izay zareo any zany. Ny lafim-pihavanana zany de momba ray dia mitovy amin'ny masikory sy ny antandro ihany zany izy amin'izay fotoana zay. De ny zava-masina any amin'zareo ohatra hoe ny zava-masina zany inona no tena masina tena itopohany zareo. De zareo manaraka ny manoprazana. Ohatra fandraisantsika koa tamin'ny farany manoprazana zareo rehefa misy maty de mandevina sy ny karazantsika ary mino koa izy. Fa ao anatin'ny ala io de misy nateo koko na kokolampo. Misy an'izay koa zany eo. Nataon'zareo hoe koke. Natao koko. De ny tafarata ty zany ny fandiniana de nanamarika zany olona hoe kokolampo. Ohatra ny misy any amin'ny faritra androy koa zany kokolampo ao anatin'ny ala. Ao anatin'ny ala ao zany misy fanahy. De kokolampo zany misy fanahy ao de io fanahy io no ivavahany. Ohatra hoe mahatsara ny Mickey koa sa amin'ny lafindray tsy de manapatapaka ala loatra zareo ary fady raha tsy mangataka amin'ny koko io izy na koko na kokolampo io. Fa ny olona manodidina ny faritry ny Mickey no manao fambolena sy manao doroala manao tavy. De io no ohatra ny hoe ry zareo ihany manao tsy zareo manao mikady ny ala mihitsy ny Mickey. Satria rehefa napakazo izy de mifafaka am'le zavatra ao anaty ala hoe koko io na ny atao hoe kokolampo zany. De tsy izareo avao tsy mamaly ny kokolampo hoe mahazo manapaka na tsy mahazo manapaka. Fa vetrany de hoe nanao an'le fombafomba isan-karazany izy fa misy zavatra vonoina. Misy rahan-javatra zany tsy maintsy atao am'izay amin'ny fivavahana zay. Masina am'zareo zany zay fivavahana.
ohatrantsika koa zany hoe mivavaka amin'Andriananahary amin'ny Zanahary, mivavaka amin'ny Zanahary koa izy, fa mivavaka amin'ny kokolampo izy, mivavaka amin'ny Zanahary izy, mivavaka amin'ny razana izy. Ohatran'izay zany ny fiainany zareo. Dia hoana zany ny fanamby amin'izao fotoana izao. Ny fanamby zany dia hoe ahoana moa zany ny hatrehana ny fandripahan'ala izay hitenenana ny zareo nefa tsy tery zareo loatra anie no manapaka. Ohatra anaovana, ohatra misy olona manao charbon, efa ankehitriny aloha zany efa misy mikia manao charbon. Fa tamin'ny voalohany tsy mba manao an'izany izy, fa ny olona avy any ivelany manao an'izay zavatra izay. Dia ohatra koa hoe ny fidiran'ny parka nasionaly koa zany anisan'ny tandindona koa zany amin'ny zareo hoe hoaiza marina zany izay ity kanefa ny fomba mampanao anay dia le io mifindrafindra monina io. Dia zay zany tsy afaka mifindra monina intsony. Dia avy teo koa dia ny hoe fisitrahana zo. Dia mandinika zany ny fitondram-panjakana fa zareo ve mananjo hifidy sa tsy mananjo hifidy ny anatin'ny fiam-pianana daholo zany ka rehefa manana ny atao hoe zo hifidy izy, zo hianatra ny ankiziny zanany zany dia tokony hananany mikia zany zavatra satria efa lasa amin'ny fanatontoloana ny hoe fiarahamonina vaovao koa zany ny mikia. Satria tamin'ny resantsika farany dia hoe efa misy toeram-pianarana any, efa misy ara toeram-pitsaboana koa any, fa mbola tsy hoe hôpitaly ngezabe zany fa le tena madinika indrindra ohatra hoe aretina tazo, areti-kibo, kanefa ireny efa haindry zareo manao an'iny manasitrana ny kibo amin'ny alalan'ny katrafentenetsika tamin'ny farany, ny tazo, ny areti-kibo, ny mafanafana hoditra sy ny karazan'ireny zany afaka ny zareo. Kanefa noho ny fivoarana eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara dia efa miditra ny fampianarana, ny fitsaboana ataon'ny olona any amin'ny faritra mikia. Raha izay resantsika izay zany hoe mitovy efahana ireo mitsabo-tena mitovy amin'ilay aty amin'ny renivohitra ihany zany sy aty amin'ny toerana efa mandroso izay lavitry ny hôpitalim-panjakana lehibe ireny dia misy ilay atao hoe TOBAC, misy ny raha tsy mangaika ny CSP 1 alohan'ny atongavana amin'ilay dingana hoe ity efa mba CSP 2 fa somary lehibebe kokoa rehefa misy zavatra maromaro azo sitrahana ny ara-pahasalamana dia izay zany mety isany eo anatin'izay. Dia izao kely zany fa amin'ny faefatra tokony resana dia hoe ny fehim-piainana mikasika ny kolotsain'ny mikia sy ny mozika. Ingay lehibenay moa zany anisan'ny lehibenay mitarika anay amin'ny fandinihana ny mikia dia Teo Rakotovao izay nialatsiny satria tsy ateo toerana izy fa nandeha nanatototra hiraka ny ivelan-Antananarivo. Dia amin'ny andro mamety azy mba zay vao mety miverina ty indray efa dia eo marina tena zanak'ilay tanak'ilay mikia am'izay no hitantsika eto fa zay moa zany tsy zany fa volananao fandinina fotsiny. Fa io zany anisan'ny zavatra voizinao zany ataon'olona ary i Rakotovao Teo zany zao Ingay Rakotovao Teo zany zao dia mivoy an'io mozika io izy. Tsy inona zany fa dia ny atao hoe beko. Beko antsaina tononona aloha izy, tononona dia azo atao koa ankira. Fa rehefa tonga zany io Ingay io zany dia anazava amintsika bebe koa mikasika an'io. Dia ina zavatra tanterahanao anatin'io dia resahanao anatin'ny beko io dia miresaka mikasika fehim-piainan'ny mikia, ny fahasalamana, ny fidiran'olona vahiny, ny fiam-piainana eo zany tatarainy ao amin'ny alalan'ny beko. Dia Teo Rakotovao moa zany tafara taty dia nanamafy sy tena nivoy an'io zavatra io izy dia ireny rany henontsika mandeha any amin'ny radio sy televiziona ireny zany ny akantony. Ahoana moa zany fanaovana an'izany beko zany dia izay zany hoe hiraina izy azo tononona fa milaza ny fehim-piainan'ny mikia ao anaty ala amin'ny fiainany rehetrarehetra. Dia ao anatin'ny fomba mampanao zareo koa zany dia ny hoe resaka manao savatsy. Manao savatsy koa izy mamora zaza zany. Dia efa nitapatapany koa zany fa resantsika tamin'ny farany fa raha mbola tsisy dokotera ny tany
dia ny olona any mikeny any no mitsabo anapaka ny zanany amy alalan'ny bararata na amy alalan'ny hazo iny namboarina tsara zany iny de ohatrany mahazo antsikely any izy amorany andry zazakely zany de manao hira koa izy amin'iny de minino koa zany izy manao beko efa misy fomba mampanao zany ohatra hoe fomban-drazana reny de ao foana ny beko de misy olona mahay miteny an'iny le bibeko zany de miteny an'izay zavatray de io na tsy mahita le fomba raha le olona fa mahino an'le hira na le tonon-kira ataony na tonom-bavaka ataony amin'ny resaka beko de mahafantatra hoe izao kay zany ireto mike reto ny fanambadiana de manambady manao fampakaram-bady ohatran'ny olona rehetra koa izy dia misy mpangataka de misy angatahana fa ny zareo ndray tsy omby zany ohatrany any amin'ny faritra misy anay zao de tsy maintsy misy omby re matao ny fangataham-bady na aty ampovoantany fa ny zavatra atao zany de misy takalo misy zavatra alohan'ny iresana ny fanambadiana aloha de manao takalo koa zany ny olona any amin'ny faritry ny makany amin'ny moron-dranomasina izy de mitondra an'ireny vokatry ny tany reny atakalo vy atakalo lamba atakalo sira atakalo isan-karazany kanefa efa misy ihany koa sira avy amin'ny hazo misy sira avy amin'ny tany mampalaza ny faritra koa zany hoe sira tany sira hazo kanefa mety famonamona iny izy amin'iny de rehefa manakalo zavatra amin'olona avy amin'ny velany zareo de mitady an'ireny sira selfin na ohatran'izay zany de manakalo an'ireny izy manakalo lamba akanjo atakalo sosa ohatra ny akanjo atakalo ny vy ohatra ny tantely fifanakalozany zany no tena ianandry zareo any koa zany fa afaka mandeha miakatra ny atioliara ihany koa izy atioliara faharoa na atioliara voalohany de miakanjo ohatran'ny olona izy nefa mandeha makany satria efa ny fanaovana an'le fifanakalozana teo de fa manana akanjo izy manana lamba irakofany izy satria zay zany no anisany de ny fanambadiany zareo zany dia tsy manome ombo izy fa tolotra zavatra maromaro no matolotra ny mpangataka ny anady misy pitokalaza ny anaran'le ataontsika hoe pretra ohatratsika amin'ny atema katolika zany de pretra de ny am'zareo zany pitokalaza ireo no manao fanamasinana an'le mariage ny fanambadiana de tsy maintsy manao resaka koa zany izy mangataka amin'ny raisana mangataka amin'ny zanahary de manao fanamasinana an'le mariage ohatran'izay zany de misy rano mahery koa ohatrany de amin'ny famorana de misy fa ohatrany ataontsika ty rehetrarehetra nataon'ireo any na eo amin'ny famorana misy antsikely eo amin'ny famorana misy rano mahery eo amin'ny famorana misy ny pitokalazy io manao fanamasinana na famorana io na fanambadiana dia ny dadatoany na ny reny lahiny na ny dada avy amin'ny reny zany no mitazona le zaza rehefa mamora ohatran'izay zany zareo zay manana fomba famorana miavaka kely satria mampiavaka azy tsy mila fanafody fa hoditra azo hoditra baobab no anaovany an'izay fanalana an'izay fery zay be zavatra mampiavaka an'ike efa miresaka baobaba ihany tsika le miresaka hoe reny miala sy ny sisa satria tsy misy ny rano any io koa no isany anankiray mahatonga azy ireo sarom-piaro de amiresaka tiala de ny tsara indrindra ka miresana manodidina an'izay hoe inona marina moa zany ny lanjan'izay baobaba izay hoandro zareo any amin'ny mifaritra iny aloha zany de be deabe le baobaba rehefa ny ratadidiko tsara zany de hoe diteratany zany hoe Madagasikara manana misy 5-telopolo minitsy raha ny ohatra zany ny isan'ny le reny ala ary misy finoana ihany koa zany hoe avy amin'ny razana ihany izy ireny amin'ny any atsimo any kanefa ny manana anjara manokana manana anjara toerana manokana ihany koa
ny baobab na za ihany koa ohatra zareo any eo amin'ny fiainany ka manakorony amin'izany hoe manampy an'zareo be mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro ve ilay zana baobab zany a ka mahatonga azy koa sarotiny amin'ny ilay hoe tsy tokony hokasikasihana sy kitihana izay sy zana reny ala izay. Asiana teny kely zany mikasika an'io reny ala io na baobab fa anisany hazo tena miavaka mihitsy eto Madagasikara izy io eny any Afrika koa aloha misy baobab be dia be fa tsy eto Madagasikara ihany fa misy karazany be dia be zany io reny ala io aty amintsika aty Madagasikara dia araka ny fandinihana natao zany dia io baobab io zany anisany tena miaina ao anatiny io zany zareo ohatra fotsiny sy fisiana rano zao raha sendra tsy misy orana mihitsy mandritra ny taona ka raha voavatany misy orana latsaka zany ny orana dia mangady tany izy dia avory ao le rano dia alaina koa ny baobab dia trobahana le baobab dia ampidirina ao anatin'ny baobab le rano dia azo iaina anatin'ny 3 volana imbolana ao zareo matsaka rano manovy rano nalaina zany le rano tao amin'ny tany teo apitaka anatiny ao azo elokalofana koa izy io azo naovana trano azo eriena raha misy vahavalo ny baobab be dia be fanafody na ny raviny na ny hodiny kanefa mampalahelo amin'izao fotoana zao dia le baobab lehibe indrindra eto Madagasikara io dia manomboka ho faty dia tsy takatrantsa moa zany anaran'le baobab io dia lasa mampalahelo mihitsy zany amin'ny faritra io zany satria io le zavatra io anisany iainany manampy azy amin'ny fiainany manome rano azy dia zay zany mampalahelo satria le baobab io manomboka ho simba mialaina dia rehefa nijereko zany ny Facebook sy ny fifandinianay sy ny mpianatray dia kay zany baobab io mandefa rano maimbo be zany ohatrany rà mihitsy ohatrany rà mainty be ohatrany rà le elaelany ohatrany misy rà mivoaka dia afaka folo mihitsy dia mainty ohatran'izay olo baobab inona mahatonga ny baobab mandefa rano maimbo ohatrany rà satria izy ny fifandinianay sy ny mpianatra dia hoe io baobab zany ohatrany hoe olombelona ihany zany izy hoe mandefa rano mandefa rà rehefa akaiky faty dia tokony ho dinihana zany araka ny tenen'ny dokotera teo dia hoe ilaina zany ny fiarovana ny baobab io efa 500 taona mahery 5,000 taona mahery angambany raha tsy tezo 5,000 taona mahery no niveloman'io baobab io dia marina koa raha hiafaty izy zany zao rehefa naharitra loatra zavatra mahery tsy mba misy angamba hazo na eo ny palissandre na eo ny bois de rose na ny hazo matanjaka fa ny baobab anisany hazo matanjaka indrindra izy io any amin'ny faritra ary ahitan'zareo tombontsoa mihitsy ny baobab ialokalofana ary indrindra naovana fanasinana rehefa manao fanasinana ry zareo dia manatona baobab zay efa andrandraina fa hitondra voka-tsoa azy ny mivavaka eo ampototrin'le baobab ka tokony tsy ho aringana mihitsy zany io baobab io na be ny karazana teneninao teo hoe 5 ny karazana baobab eto amintsika fa ny efa reporter efa vita ana zany efa nidiny manampaizana efa voaisa dia zay no voaisa fa ny amin'ny boky sasany dia miteny hoe mbola valo ny karazany tsy valo fotsiny ny karazany baobab aty amin'ny faritry Madagasikara fa maro be mihitsy fa ny ao amin'ny faritry Mikia fotsiny fa 4 nisany vao maika moa any avarabaratra koa misy baobab be dia be makany Mazenga iny dia ho valo fotsiny ve ny karazana baobab fa be dia be kanefa ny tombotsoa azony zareo amin'le baobab zany dia be dia be mihitsy ary tena hivavahany ireo baobab ireo
Mino fa miteny misy heviny ilay ny antsoina azy hoe reniala mahatonga an'izay rehetrarehetra izay araka ny voalaza teo fa manarivo taonany zany no nisiny zay baobaba izay andeha mifamatotra ihany koa amin'ny fiainan'ireo mike araka ny voalaza teo zany noho izany dia ankoatran'ny tany zany velomana dia eo ny azy ity reniala resany ity ary dia izay indrindra no mahatonga azy ireo saro-piariny amin'ny hoe fikitihana azy ireny dia mirary koa zany raha mirary no hoe anana tetikasa manokana mihitsy koa ny fanjakaniny amin'ny hoe atahoana ihany koa ny mikarakara ianareo efa lehibe zany efa nahazo taona ny baobaba sasany ary ahoana ny mbola ahafana indray mamboly raha misy ny fahafahana mamboly satria mety misy fomba hafa mihitsy koa ahafahana mamboly an'izany ary tsy teknisiana avy aty Renivohitra no ampianatra an'izany fa zareo mike no inono fa mety efa mahay manao an'izany dia mifamatotra amin'izay koa ny resantsika teo ny hoe resaka atiala araka ny resahana teo dia trano fonenany zareo izay indrindra natonga an'izay resaka natao teto hoe mba fiarahana amin'ireo namana mike amin'ireo mpiray-tanindrazana satria samy eto Madagasikara ny arovana azy ireo ny amin'izany rehetrarehetra izany no natonga ity resaka izay nataontsika ity izay ihany koa ny atsasakadiny voalohany raha mbola misy ny anampiana azy avy eo miankina ihany koa amin'ny SMS avy aminareo andeha hotohizanay fa andeha aloha mari antsika vetivety ny fafana mandray sy mamaky ny SMS ny antso avy aminareo. Sihatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS. Sihatry ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana. Ny laharana 033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa ny SMS ho anay. Ianareo maniry ny antso mivantana kosa dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no ahafahanareo miantso mivantana aminay. Dia atonareo milaza manao hoe miandra ny ramatokely Miriam ihany koa zareo amin'ny fotoana mampety azy. Tsika ndresaka makasika versika tamin'izay fotoana izay no mahatonga an'ireto naman'ireto milaza an'izay hoe tsara kokoa ny mba tongavany ihany koa amin'ny fotoana mampety azy. Hoy ianareo hoe manao ahoana ny fomba fanambadiandry zareo dia fandraisana teo ny apahany makasika an'izay mety maharitra hafiriana zany kabary moa ve ny ilazana an'ilay resaka ataon'jareo sa tahaka ny ahoana dia aiza ho aiza ny toerana tanterahana anazy. Satria anaty ala moko ny zareo dia ny any aloha tsisy hoe andeha hamonjy salon na hamonjy espace tsisy an'izany espace goalaka ohatra mivavoatra tsisy trano fiangonana hoe anaovana médecin atao fa atao anaty ala zany ny fanambadiana dia reny olona nyteneniko anareo reny zany dia olona mpitondra teny mpanao tsodrano ohatran'ireny zany amintsika katolika zany dia ohatra hoe reny pretra ho an'ny protestante dia ohatrany hoe ny paster zany dia manana an'izay zany zareo dia io zany no manao ny fanamasinana dia manaiky ny olona ary zareo rehefa vita ny fanambadiana dia araka ny resantsika teo hoe fiarahamonina momba ray zareo dia mandeha mody makany amin'ny ray aman-drenindra zazalahy ny mpivady fa raha momba rery mako izy dia makany amin'ny ray aman-drenindra zazavavy fa ny andry zareo zany dia le système de parenté patrinaire zany mandeha manaraka ny ray aman-dreniny zazalahy fa ny fasana indray tsy voaresako teo ny fasana dia manana toerana andrefandrefana tsy dia akaikaiky trano ipetrahany dia tadiditsika koa le resantsika teo hoe zareo karazana mpifindra-monina matetika fa ny fasana tsy mifindra-monina fa rehefa eo ny dia eo dia apetrany eo foana zany dia izy ny olona hoe mantany anay hoe mandevina very zareo mandevina izy ohatra tsika mandevina misy aritory ve misy aritory zareo fa beko no atao amin'ny fotoana io zany mihira miantsa ohatran'izay miantsa foana zany ny any dia le somary adiniko zany le teo alohany amaliko le nyteny madibizely teo hoe ahoana ny fanambadiana ny baobab io na ny renialy io dia hoanina ny voany
Ary hitantsika eto Antananarivo fa be dia be ny voana reny ala zay calcium matanjaka be mihitsy. Tsy mila makany amin'ny dokotera fa hitady calcium fa io voany atao sakafo koa zany io. Ary zareo any zany tsara nify, matanjaka, tsy dia farariana loatra noho ny fihinanana an'io baobab satria mitondra hery, tanjaka ary sakafo ilay baobab. Ka ao anatin'ny fanaovana ny fanambadiana zany dia anisany atolotra eo amin'ny ray aman-dreny koa zany atao sakafo eo amin'ny fanatanterana ny fanambadiana ny baobab. Dia ry zareo manampy koa zaho hoe rehefa manao takalo dia ny hena maina no atakalo eny amin'olona anakalo lamba na anakalo vy. Ny vy moa zany anamboarana lefina, anamboarana fangady. Dia zay ny takalo ataony. Dia misy koa baobab koa atao takalo, takalo akanjo, takalo lamba. Dia amin'ny fanambadiana zany rehefa tonga ny fanolorana, ohatra hoe doty na vodiondry mahazatra antsika zany dia ireny no atolotry ny avy amin'ny lehilahy, baobab, lamba, vy, hena, tantely, zay ny azo no ataony fa tsy omby mihitsy. Fa ty afaratenga mety fa misy fa zay zany fanambadiana any. Itsika mety miresaka hoe tsotsotra zany ny fanambadiana any amikia, sarotsarotra ihany. Netavanao tantely zany efa tsy moramora, mihaza tantely zany tsy moramora, sady tsy tantely kely tsy moramora na mangady an'iny iny anarany teo fangotriny lalina be nefa mahazo an'iny fa tsy azo akaikaiky hoe tasaka metatra fa any amin'ny 3 metatra 4 metatra vao mahazo azy. Ka sarotra be zany. Fa zareo fotsiny tsy manana omby any anaty ala any aloha izy hatramin'izao fa ireo zany no anaovana an'ilay fanambadiana. Dia zafady manontany kely dokotera, raha mitrehitra ny an'ny vezo zany zao dia ilay hoe ny zanany zany mba tonga n'ilay fanambadiana tena hoe marotototra eken'ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy fanomezana homena n'ilay ray aman-dren'ilay zazavavy ka navita soratra raha tsy diso angamba. Zay ny tenen'ny ramatoa Miriam mateto zany hoe tsy manana fahefana amin'ilay zanaka mihitsy ilay lehilahy raha tsy vita io fanolorana fandeho angamba moa izy io fanolorana fanomezana amin'ny ray aman-dreny n'ilay zazavavy tokony ohatran'izay koa ve lenymika ny any amin'ny vezo afaka miresaka amiko anareo tena tompo-tanàna sy tompony teny zany fa misy omby ny anjareo manolotra omby dia atao pahabe maso zany amin'ny fakanambady ny fandeho. Dia ndika ny fandeho zany manomboka eo zany dia zanaky lehilahy zany le zanany. Ohatra antsika koa zany aty manao vodiondry dia vita ny vodiondry na tsy makany am-piangonana dia fa lasany zany ohatra teraka izy afara ty dia fa raha olona tsy nanao an'ny fandeho na tsy nanao vodiondry dia tsy azon'le fianakaviana mihitsy le zaza fa tsy maintsy any amin'ny fianakavian'ny vehivavy foana zany io zaza. Raha fitinana foy zany resaka teo dia mitovy ihany an'ilay hoe ananambo izay zany no azo amaritana ny baobab hoe hors vert. Zay zany no ahafahana manana ary izay ny lazana hoe mifamatorateraka amin'ny fiampainan'ireo mikia zany ireo. Ny fanontaniana petraky ny namantsika ato dia hoe ho amin'ny resaka mpitoro filazantsara misy ve any? Eny toko tenenitsika tamin'ny farany fa ny tsy tokony ho teneniko aloha fa vanteneniko ihany koa ny FLM efa manao tafika masina any, efa nanangana sekoly ny mpitondra fanjakana taloha teo koa ny anankiroa fa efa niny efa nanangana sekoly koa izy. Ny fiangonana sasany efa manomboka miditra tsikelikely any amin'ny faritry Mika. Ny SMS tsika manaraka ato milaza manao hoe ianareo mpanao fanadihadiana ve mikendry ny hanafaka azy ireo anatin'ny ala ka ampivoatra azy hitovy amintsika sa hoe ampitoetra azy amin'izao fotsiny fa mamantatra ny fiampainany?
Zoany zareo zany fa ny mpanady ady moa zany a dia mijery ny zava-misy a dia mampafantatra an'ireny zava-misy ireny satria le kolotsaina ny mpaharazana ireny no arena zany a dia ny mpanady ady ny fiarahamonina dia manao hitahirizana an'ireny satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy isy fivoarana ho any amin'ny tsara na ho any amin'ny ratsy io a tsy afaka hiteny isika hoe ny anisany tsara na ny anisany ratsy fa ny mpanao fanadihadiana dia miezaka mitahiry sy mampita ireny mba tsy ho resitosiky ny fivovan'ny fotoana fa mba aretsaina ireny kolotsaina ireny a dia izay ny malagasy mike ohatra fotsiny zao a tsy fantatro ny tena zava-misy marina fa raha ny vahiny zany a no mitantara ny fisehoan'ny mike amin'ny fiainany andavanandro dia lazainy hoe manao masika fa tsy atao anatin'ny saiko avy hatrany ny dikan'ny teny hoe masika hoe rehefa le mandihy izy zany manatanteraka n'le fomban-drazana dia lazainy fa hoe manao masika ny afrikanina ny tena hitako manao zay a moa hoe nanao an'izay masika zay anko izy ny mpanady ady manko dia ohatran'izay no zavatra ataony a dia avy eo dia miezaka ny mijery hoe ny maha-izy azy angazy a manoloana ny ataony any amin'ny hafa fa tsy nieritreritra ny hoe hanala azy eo amin'ny tontolo ivelarany fa io no maha-izy azy ny tena ny mety aminy ny hasina ny entin-drazana ao dia tsy hanala azy eo akory fa ombako manana moa zany a ny resaky iramatoa docteur rey fa izay mpanady ady zany a tsy aka zareo anaty ala ao mihitsy ary vao miditra any ngenao dia efa fataony fanadihadiana hoe izy manady ady anao hoe ataonareo inona moa zay reto dia anao miteny hoe zay ny manady ady fotsiny ary mijery ny zava-misy aty aminareo aty raha mba misy sendra mitondra zavatra ianao dia manome fa tsy hoe hanala azy ao anatin'ny toerana fa zareo kosa efa manomboka miakatra tsikelikely fa miverina ihany izy any amin'ny toerana mahazatra azy efa mianatra ny amin'ny lycée raha ny zanany sasany efa misy manao baka raha ny zanany hitantsika teo iny teo Rakotovao iny zanaka mikeny iny efa hitanareo izy fa manam-pahaizana directeur izy zao lehibe izy zao efa avy ao amin'ny toerana tsy ny olona mety zany no nanala ny zareo tao hoe nanala ny mialatsiny aminao sefo fa izy mety tonga saina hoe aza andeha hianatra ka raha mbola tsisy fianarana ny tao amin'ny faritra tao dia nandeha nitady reny vohitra izy hianarana fa teo Rakotovao iny mba mandeha mitsidika any foana matetika mandeha miverina makany ihany izy na makaty fa ka fomba ny mpanady ady zany ry mpiaino dia fanadihadiana no ataonay dia torohevitra no ataonay hoe eo miresaka fahasalamana ohatra za tsy dokotera fa ohatra hoe mba miteny ohatra hoe mba misy tapaka ny tongotra na ny anjera vetivety dia mba mahay sekorisma iny mba ampianarina an zareo iny ohatra hoe mibadabady izy mamaky teny dia mamampianatra anao mamaky teny anjareo hoe ohatran'izao famakina nyity ohatranay manao riba moa zany dia miteny zay hoe io riba io tsy hijanona eo foana fa mivoatra araka ny teneny docteur teo mivoatra aty amin'ny anthropologie dynamique zay mianatra an'izay mivoatra tsy kelikely io fa tsy misy fomba mampanao hoe iny foana hatramin'izay dia mandra-pahatonga ny fahatampenan'izao tontolo zao dia iny foana fa miova tsy kelikely mivoatra tsy kelikely taloha zareo ohatra fotsiny ty ny salaka tsy ny akanjo mihitsy ara dia nanao tapitapina ravina dia nanao tapitapina hoditra-hazo ody biby dia zao fa miakanjo zay le fivoarana ohatran'izay koa ny sakafo io tsy fantatry zareo anefa io baobab io voana baobab iny hoe calcium fa ny olona manao fanadihadiana any no miteny amin'zareo hoe calcium kay io baobab dia fantany zany ay mitondra hery fa mihinana ihany izy fa ny mpanady ady no manambara amin'zareo hoe reto zao ny antony reto zao ny dikan'reto dia fa zavatra fahiny fa ny anarana zany zany hoe calcium io rehefa sakafo fa fiainany zareo ihany io hatramin'izay hoe namantsika teo hoe tsy arako tsara avy aiza marina ny miki avy any Azia ve sa Afrika sa avy aiza teo vina ny tonga teto firenena kely iverenana kely zany dia izy nampailana kely anao tsy teo tamin'ny tapabolana fanazavainay fony mbola nikambana tamin'ny Afrika i Madagasikara tamin'ny andron'io teo hoe Gondwana
dia ny saran'le ranomasina zany dia lasa nikisaka ho azy teo le faritra kely aty Afrika Atsimo. Dia ny lasa ny canal de Mozambique zany no nanampisaraka antsika sy ny Afrika. Dia ny zava-maniry sy ny olona rehetra tao amin'ny faritra Afrika Atsimo io zay natao hoe oazimba, zay natao hoe vazimba nefa nadika teny gasy izy dia reny ny mponina voalohany teto, ataontsika hoe amin'ny teny frantsay autochtone. Dia ny Mikea zany na ny Mikea efa namboariko efa tsy Mikea fa Mikea dia olona tahaka an'izay izy, olona oazimba, olona vazimba. Ohatra antsika rehetrarehetra eto Madagasikara misy vazimba. Dia ny tonga ny fahatongavan'ny Europeana, ny Afrikana, ny musulman, ny arabo dia nanome métissage, nanome antsika ho lasa safiotra. Fa isika eto Madagasikara manomboka any avaratra hatrany atsimo atsinana andrefana ampovoatany dia safiotra daholo isika. Ka izay zany ny Mikea. Efa nisy fanontaniana moa tamin'izay mitovy amin'ny vazimba ve izy ny Mikea, dia efa nivaliana io hoe ieny. Raha any amin'ny Mikea tsy miteny vazimba izy fa Mikea no tenenina, fa ny fiatomboany zany dia tsy maintsy vazimba ihany no ny atomboan'ny Mikea. Dia nresantsika teto ihany koa nisy foko anankiroa ny avian'ilay tena hoe Mikea. Avy any amin'ny faritry ny maromaro. Misy Antandroy, misy Antandroy tonga tany, misy Vesy tonga tany, misy Mahafaly tonga tany. Dia io zany namorona ny Mikea, le olonareo zany. Hatramin'izao raha mbola misy fahatongavan'olona foana tonga tao, fa ny Mikea zany olombelona ohatratsika ihany. Raha nanaraka ny anona ianareo dia niala tamin'ny tsy hoe manome tsiny fa ohatrany hoe tsy tia ho elingelenina, tsy tia hita olona hafa izy afa-tsy zareo, tsy tia fandrosoana hafa izy afa-tsy niandry zareo ihany, tsy tia fianarana izy, tsy tia fandrosoana izy tamin'ny voalohany io dia izay nahatonga ny zareo nandositra koa zany tamin'ny faharoan'ny fifindramonina nakany Mikea. Fifandohana civilisation hoy tsika teto tao anatin'izay izy mba tsy ho safotry ny civilisation hafa nefa anazy dia zay nahatonga anazy ankizaka any zany hoe malagasy mitovy amin'ny rehetra ihany olombelona ohatratsika izao ny habeny sy ny tarehany fa dia araka izay hoe le ala Mikea no nisy voalohany dia nitsofoka anakany izy dia izy avy eo no natsona ho mponina ao anatiny hoe Mikea, mponina zany no niantsona azy ilay taty aoriana. Ie misy firy izao ny Mikea dia foko iray mihitsy tsy mivoaka amin'io mihitsy very zareo. Mety misy isa fantatra ve ohatra ny manisa reny ihany azy hoe 20 tapitrisa izao itsika 20 tapitrisa dia ao anatin'le efa nisaina ve zareo sa za manokana aloha zany docteur tsy nanisa mihitsy mbola mpianatra tany atsimo zay tany Atoliary zay no nanao nyfandiniana io dia tamin'izany tamin'ny efa 20 taona lasa zay fa tsy nisy nandinika mihitsy hoe firy, fa ny olona hitanay tao fotsiny zany tsy mihoatra ny foloneny fianakaviana anankiray ao anatin'ny ataontsika hameau na tanàna kely na trano ataontsika hoe trano bony kely 4-5 enina tsy mety tsy mihoatra ny folo dia afaka kelikely afaka 50 metatra koatra dia olona folo tsy mihoatra ny folo zareo. Ka ny faritra nandehananay zany dia faritra anankiroa dia teo amin'ny olona 300 tamin'izay le olona tao. Fa izaho zany dia tena nitsoroko aminareo fa tsy nanisa hoe nisy effecté fa hoe fa tokony any amin'ny population zany mijery an'izay hoe firy ny Mikea aty amin'ny faritra Toliara. Fa tamin'izay mbola mpianatra aloha dia teo amin'ny olona 300 teo no voaisa tamin'izay fotoana izay tamin'ny faritra anankiroa nandehananay. Ny ankoatran'izay moa efa niresana teo hoe efa mifanerasera amin'ny olombelona hafa avy ety amin'ny faritra ihany koa izy ho an'ireo afaka mivoaka zany. Fa misy ihany koa nefa ireo mety zay tsy mbola andeha mihitsy aloha fa mampitondra hafatra fotsiny mba hitondray siry, mba hitondray lamby, mba hitondray satroky na ihany koa fitaovana hafa. Hoy ianareo ato hoe misy fandraisana ve le hoe koke sy ny koike.
Ndray ve le mpihira sa tenenina fa ndray hoe koke sy ny hoe koike ny fomba fanoratana azy ngamba no mety hoe somary hafahafa kely fotsiny. Le mpihira ngamany eritreretin'io hoe dia raha ohatra ka hoe mifandray izy dia hoe mikeko ve zany a koke sy ny sisa fahafantaraka ny koke aloha zany avezo fa tsy nantandroy izy fa satria zanak'itry Jacqueline sy Angeline Tuléar izy zany a fa amin'iny faritra iny moa zany mitovitovy satria mifanakaikikaiky ny faritra sahala amin'ilay hoe fomba teo zao ny fomba niveso tamin'ny fanambadiana mitovitovy amin'ny Mikiany. Raha raisiko zany zay zay fanontaniana zay dia zao koa no azoko avaly a amalinan'izay a i koike zany a dia araka ny tenen'ny docteur teo zanak'ry Angelina sy Jacqueline avy eny androy koike antso zany ny dikan'izay koike ny koike zany a miantso fa ty koke ty dia mitovy amin'ny hoe kokolampy zany a le fanahy ao anaty ala tsy mitovy mety zany a ny dikany hoe koika antso sy ny hoe fanahy ao anaty ala tsy mitovy mihitsy fa mifanakaiky hoe koke sy koike izy zany no manavaka azy fa samihafa dia samihafa mihitsy ny dikany io teny anankiroa io. Eka araka ny voalaza teo ihany koa zany mba mangataka lalana izy zany inana amin'ny taninareo zahay fa dia mba mangataka ny tsodrano avy aminareo aty an-drenivohitra ny tena fisiny ty zavatra ty na amin'ny hoe aty anivotany rehefa miady fototra matetika manao an'izay ny vazimba sopatra anareo aloalo ny tany mangataka aminareo zay mba hikisaka kely anareo fa hikarakarany ty tany manodidina anareo ty zahay ady fototra zay androany ka tsofo rano dia misala amin'izay ihany koa zany ny ataon'zareo raha ity nazavainareo ity afaka mifanambady ve ny Mikie sy ny foko hafa tena afaka mifanambady mihitsy ry zareo reo zany a tsy hoe Mikie dia Mikie fotsiny zareo fa araka andresantsika teo misy Antandroy ao misy Vezo ao misy Sakalava ka rehefa tonga avy any amin'ny faritra io le olona reo dia efa tonga ao anaty ala dia tsy maintsy mifanambady amin'zareo tsy hoe tsy maintsy moa zany fa afaka mifanambady amin'zareo manambady Antandroy izy manambady Sakalava izy raha teo koa mety fa efa Sakalava raha teo efa Vezo raha teo efa Antandroy raha teo dia tsy dia mifanavakavaka ohatran'izay izy. Maro amin'ny mpiainantsika mitehanambady arovadina mihitsy zareo aloha za tompoko anthropologue vao vita fianarana ka mahaliana ny fikaroana toy izany ka ahoana no atao raha mba te hikaroka toanareo ihany koa manantony ny talarary asana angambany zay eo manantonany ny talarary asana zay raha eo andreny anondro hitaridalana satria fa bebe taona ihany moa zay ka mahafinaritra anay la hoe manana mpandimby sy sisa manantona amin'ny talarary asana tadaho izahay riana fa sy afaka mindro hoe ahoana moa zany ny tokony atao raha hiditra amin'izay sehitry ny mpikaroka izay fa amin'ny hay olona rehefa mankeny zany ianareo eny Analakely any dia amin'ny talarary asana riana faharoa raha toka somary tsy tadida ilay hoe riana fahafiry dia rehefa eo ambany eo nareo dia manontany aiza ho aiza eto ny baron'ny akademia malagasy hoe dia atoron'ny olona hoe mitsofoka eto amin'ity efa avaran'ity nareo akaiky ny ministère mobile moa izy indra sy diso mitsofoka eo dia miakatra ao ambony any dia hitanareo zany zay toeran'izay dia afaka mifanampiny amin'izany inona no tombontsoa amin'ny baobaba ho an'ny Mikie azafady fa tsy voaray izy teo dia fandraisana ihany fa tsy fahasalamana zany aloha zao ny voalohany zay aloha fahasalamana ny hoditra baobab zany a dia azo anaovana fanafody azo anaovana be dia be fanafody aloha zany a ny hodiny ny voany a fanafody koa calcium ny raviny sakafo hoanina ny raviny azo ampangotrahana koa ny raviny fa tsy dia alaina matetika ny anazy mako kelikely ny raviny ery ambony ery hoy izy ny vazaha miteny vazaha mpampianatra anay miteny hoe vazaha rehetrarehetra zay tonga any amin'ny faritra misy baobab dia hoe arbre renversé hoy izy ny baobab satria le misandraka ery ambony iny vitsivitsy kely ohatran'izao iny any ambony indray
dia le vatany zany ohatrany botay ohatrany tavoahangy dia ny fakany indray nefa misy fakany ihany koa izy a ny fakaloko fanafody a kanefany a misy arakaraka an'le karazana baobab fa misy baobab tsy tiana tokoa ty manko le anaran'le le ana Madagasikara reny zis reny a misy baobab a tsy azo hoanina ny fotony le ratsina zany tsy azo hoanina fa mahafaty tena fa ny biby a tsy tokony nefa misy karazana baobab a tena azo hoanina mihitsy ny fotony fa ny hodiny zany a ny raviny a ny voany dia sakafo ary fanafody. Eny ankoatran'izay moa ny resahany teo ihany koa ny hoe isan'ny manampy zany amin'ny fitehirizana rano izy iny ary fialokalofana inoana ihany koa fa ilay resaka ilay hoe raha-panambadiana teo dia mety eny ambanin'ny baobab na ambanina hazo voatokana no hanaovana azy mba hoe eo anatrehan'ny tasy sy ny lanitra sy ny voary manontolo no anekeko anao anio. Tsy mihinam-bary zany very zareo sa vokatra inona amin'ny tany no tena hoaniny? Mihinam-bary izy amin'ny mahagatsy azy fa ny tena tany am-piandohana katsaka. Sy sosa. Dia le sosa le any ambanin'ny tany reny fa ny tete ambony tany zany katsaka. Farangitsy ino zao fa mihinam-bary zareo zao ka taloha izy zavatra ao anaty tany ihany no hoanina dia voatonona teo zany zao fa mihinam-bary izy zao. Resantsika tamin'ny heriny ihany koa hoe efa malala ny atao hoe fampiasana ny afo sy ny fikirakarana ny afo izy zany hoe sady efa manatono izy no mahandro zany inoana fa efa nisy ihany koa ny takalobolany tao ambadimbadika tao ankoatrany hoe mety mahay manao vilany tany sahala ny aty anivotany ihany izy. Manana pitarika ve zareo manana filo manokana ohatran'ilay hoe tangalamena sy ny sisa? Ry zareo indray aloha avy dia variako tsy manana tangalamena, tsy manana an'izay izy, tsy mbola manana an'izay izy aloha tamin'ny folo taona lasa tany fa zao ngamba mety fa namorona hoe ana fa tsy manana tangalamena izy tsy manana hazomanga izy tsy manana ina moa zany no lehibe fa manana ihany izy mpitondra mifehy fa tsy hoe tangalamena ny anarany na hazomanga ny anarany fa isaky ny fianakaviana zany araka ny resantsika teo hoe ao anatin'ny rafi-pihavanana mombara izy dia tsy maintsy ny lehilahy no mandidy manapaka amin'ny zavatra rehetra ataon'ny fianakaviana dia ny mikambana ny trano anaty telo efatra satria tsy mihoatra ny folo ny trano hitanao ao tsy mety mihoatra ny folo dia tsy mihoatra ny folo koa ny olona anatin'le trano zany ny zavatra efa nanaovana fandiniana fa manana pitarika izy fa tsy hazomanga ny anarany tsy tangalamena ny anarany. Fa maninona kay atao amintsika eto Madagasikara no izahana potehana ny siroana reo olon-dia rehefa nefa any Amazone mbola misy olon-dia ohatran'ireo fa aharovana sy ady-saina fatratra. Tsika ne tsy mandroaka azy manaja ny ilay fiarahamonina fa ny fandrosoana no mimitatra ny fanajariana ny tany no mimitatra dia voatery mimikisaka ho azy izy fa tsika tsy manilika na mandroaka azy tsy izay mihitsy. Mahafantatra rehetra laviny malaza be manko io base ny Toliary io ho anay mpandinika aloha zany tsy tokony hisy fandroana mihitsy fa io ny taniny dia apetraka iza zany izy rehefa roana tao izy anisany mikajy le ala kajina ane le ala ry zareo manana fomba hikajina ny ala dia intenentsika teo zany aferika ihany le kokolampina le koke io anisany ataontsika hoe fanahy ao miambina tompony ala ka raha fanapaka ala ry zareo napaka hazo dia tsy maintsy mivavaka amin'io io zany anisany zavatra anankiray conservation tokony atao fitazomana ny tsy ahasimbana ny ala zany ka ry zareo zany araka ny hevitro raha ohatra ka isorona ihany izy tsy maintsy isorona dia mba omeo toerana mba tsara tena tsara be mihitsy ry zareo hiala am'izay kanefa ny tokony ho izy tokony tsy ala izy fa le développement na le fampanjona atao vakaiky io
fa zareo ameo toerana zahazahazy eo ihany ankasitrahana ary ny fivaniana feno nataonareo moravavy teto mety mbola isy fotoana iverena eto satria tsy ampy antsika ny fotoana iresana zay inona mety amin'izay teorakotivao amin'izay fotoana zay makasitraka feno reto namana avy amin'ny fobe mombony teny akademia malagasy reto misaotra ihany koa namana Arlivany kajy ny sehatra teknika eo ihany koa namana Arlanto zay mikirakira ny sary ao ambadika ao araka ny voalaza teo rehefa misy ny feno vao na ihany koa zavatra vaovao makasika an'izay dia resantsika hitany mametraka ny manapiresaka manapitafa ao manaraka indray veloma tompoko filira Fitsivika, literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary, sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora. filira, iarana amin'ny tsy lavina Julia Dimby ny aina.